fampelezana vaovao amin'ny tambazotra ilaina ny fanamarinany sy ny saina mitsikera hoy ny CID. Fanavozana sy fanorenana ifotony tokony andalo fitsarana ireo mpikambany HCC hoy Serge Zafirovo. Fisamborana ny filoha teo aloha mandalo HCJ ary atsangana ny vomera manokana anao fanatanjahantena eo anivony antenera-pirenena. Manatra ny fiarabana tompo-kilasy tompoky vavy tonga soa indray ato anatin'ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra MBS manasana ampanajana izay anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Vao makasika ny diplomaty frantsay no isataratsika ny fampahalalam-baovao manoloana ny fiantsonana ny ministry ny raharaha-mbahiny malagasy ny miasoivo frantsay miasa sy monina eto amintsika omaly nilaza ny fanjakana malagasy fa mila miala eto Madagasikara ny diplomaty iray miasa eo anivony masoivon'ny Frantsa satria personne non grata dia tsy niandry ela fanampiantso ny prakidrara eo anivony masoivo malagasy ao Paris koa ny ministra Européenne sy ny raharaha-mbahiny androany. Tamin'izany no nandavany Frantsa marindrano ny fiampanganany olony omikonokonona fanakorontanana sy fitondrana ny fitondrana fanavozana ny Republika eto Madagasikara. Tsy mitombona ny fiampangana hoy ny fanambarany ny mpitondrateny ny ministère de l'Europe et des affaires étrangères sady tsy azo everina manoloana ireo fanampiana sy tantsoroka ho an'ny dingany fanavozana omeny Frantsa miaraka amin'ireo mpiara-miombona antoka aminy hatramin'ny volana Oktobra 2024 no mankaty. Manoloana izany dia miantso ireo manam-pahefana malagasy Frantsa ametraka sy hitazona fampidinina mahasoa mifanaraka amin'ny fifandraisana sy ny tombotsoa iombonana ny firenena rotonta. Fa isan'ny adihevitra miverimberina eto Madagasikara ny fisian'ny tsindry avy amin'ireo firenena-dehibe sy ny fiantraikan'ny demokrasia tandrefana amin'ny fitantanana any Madagasikara. Voalaza matetika fa arahina fepetra azahoana ireo fanampiana avy any ivelany ka manome vahana kokoa ny tombotsoan'ireo mpamatsy vola. Tsy vao androany no nitranga izany ary isan'ny namotika ireo orinasa-mpanjakana maro nisy teto Madagasikara hoy ny professeur Jean-Louis Kotombo. Politika napetraky ny tandrefana izany ka mila manana safidy sy mahay misafidy i Madagasikara hoy hatrany ny fanazavany rindratsara ny tahirinaina no hitaterana izay vaovao izay. Tsy miafina fa samy miaro ny tombotsoan'ireo firenena mpamatsy vola toa ny Frantsa, Chine, États-Unis, Rosia samy tady tsena vaovao loharano-karena ary fiaraha-miasa stratezika eto Madagasikara izy ireo. Mianki-dobetsaka amin'ny firenena-dehibe ireo i Madagasikara saingy miankina amin'ny fahaizan'ny firenena mandray sy miaro ny tombotsoany ny fahombiazan'ny fiaraha-miasa hoy ny professeur Kotombo Jean-Louis. Raha tiana ny ho afaka amin'ny fanangajan'ireo talefan'ireo dia tsy maintsy manao rupture totale fa tsy ohatran'izao ataon'ny fitonana amin'izao fotoana izao hoe izay miaraka amin'ny rehetrarehetra sy ny sisa nefa hita zao ary fantatra le démocratie occidentale fa rehefa tsy miaro ny tombotsoany ianao rehefa tsy azo mialaina ny ilmenitanao zay azahoany titanina ahafahany manao avion furtif dia peny ianao rehefa avy eo. Zareo Macron tonga teto amintsika any vao tonga teto izy dia mamay azy ny ataontsika hoe terra rare ao Ampasindava zay any amin'ny milliard d'euros ny hitiavany vidianana azy nefa valeur lafo be reny minerai stratégique reny amin'izao fotoana izao. Zay ny démocratie occidentale tombotsoany aloha fa tsy maintsy manaiky an'izay no raha tsy zany ianao dia io zao la France milaza hoe miaccompagne anareo zay amin'ny refondation dia io zao miaccompagne ny olona amin'ny ambassadeurany anisany konikonina ny amon'ny filoham-pirenena ary za tsy mino hoe tsy au courant an'izany l'ambassade de France tsy au courant an'izany Macron fa zay ny mode d'assistance d'accompagnement ataony aminao. Peny aloha ianao isaraka amin'le légitimité fa hoe hijanona amin'ny légalité dia avy eo amin'izay ezahany vonoana ianao normal be zany satria miaro ny tombotsoany izy fa itsika no mila mailo be ary mila manao zavatra makany amin'ny légitimité tsara. Efa hatramin'ny fitondran'ny amiral Ratsiraka no hita fa fitaovana ahazahoany ny tandrefana amin'ny feno toe-karena eran-tany ireo mpamatsy vola mahazatra hoy ny fanamafisany. Tsy mahagaga
raha potika sy lany tamingana ireo orinasa malagasy ny teto no ireo tsindry ataon'ireo firenena matanjaka hoy ny fanazavana. Zay ny defaut-ny président Ratsiraka, olona mpanao oye ozana napetry ny tatana orinasa fa tsy olona manana notion na gestion d'entreprise, tsy manana notion na rentabilité, dia ny vokany fiasco daholo zay entreprise nationalisée. Dia ny tereny banque mondiale sy ny FMI amin'izay avy eo hoe privatiser reto. Dia tataza amin'ny frantsay sy ny firongony banky ny resaka mikasika ny secteur pétrolier sy ny sisa. Dia rehefa avy eo indray asiany manao ajustement structurel, ataovy zao raha zany tsy mahazo taipiraka kely ianareo. Dia zany na kletian'ny firenentsika ka voafeo ao anatin'izay système zay Madagasikara. Tsy maintsy mitady fifandanjana i Madagasikara eo amin'ny fiaraha-miasa iraisam-pirenena sy ny fiarovana ny tombotsoa-pirenena raha tena te ho tafavoaka manoloana ny tsindry ara-toekarena. Ny fanamafisana ny rafitra anatiny, ny mangarahara ary ny fitantanana mahomby no anisan'ny lakle ny fahombiazana amin'izany hoy ny faneho-kevitra. Ankoatr'izay dia ny fialana tanteraka amin'ny politika iarahana amin'ny tandrefana hoy hatrany ity mpanao politika ity. Fa lafim-baovao hafa tanteraka kosa tsy maintsy mandalo eo anivon'ny fitsarana atampony na ny haute cour de justice sy ny fananganana vomiera mpanao fanadiadiana eo anivon'ny anteny mera-pirenena ny dingana ara-dalàna ahazahoana misambotra ny filoha teo aloha raha ny fanazavana nomen'ny ministry ny fitsarana tamin'ity androany ity. Miandry ny fanombohan'ny fivoriana ara-potoana ny anteny mera-pirenena arak'izany satria teboka roa ihany no hodiniana nandritra ny fivoriana tsara-potoana farany teo raha ny fanazavana. Narsisy Karazafy sy mbola avatsara no mitatitra ny antsipriana izay. Tsy maintsy arahana ny dingana ara-dalàna rehetra amin'ny fanenjehana ara-pitsarana ny filoha teo aloha Andry Rajoelina araka ny fanazavany ministra Faniry Soernaifo nambarany fa amin'ny alalan'ny haute cour de justice ihany no azahoana manatanteraka izany fanenjehana izany. Isan'ny ampanganany filoha teo aloha ny fanodikodinam-bola mpanjakana sy ireo fanapara-pahefana maro nisy ny fiara-miasa tamin'ireo tanora GNZ nandray anjara tamin'ny fandrafetana ny fitoriana napetraka tamin'ny volana Desambra 2024 teny amin'ny anteny mera-pirenena miandry ny fivoriana ara-potoana amin'ny volana May ho avy io arak'izany vao azon'ireo solombavam-bahoaka irosona ny fandiniana ity raharaha ity. Na dia tiatsika ny tsara anazy faran'izay aingana ary condamné anazy faran'izay aingana misy vola miafina any ivelany. Ka rehefa ohatra anao procédure any ivelany dia jereny zareo daholo ny lalàna eto amintsika sy ny lalàna amin'ny fiaintsika ary ny didim-pitsarana izay avoakantsika. Dikan'izay tsy azo atao ny anao tsy rambina izay procédure izay ka tsy maintsy izay misaisira ny haute cour de justice ny fitsarana amin'ny ministère fitsarana anazy nefa tsy afaka misaisira ny haute cour de justice dia izay no nanaovana fiara-miasa tamin'ny GNZ nanaovana ny nanampiana zareo hanao ny rédaction any fitoriana ary nanampiana zareo ametraka an'izany fitoriana zany teny amin'ny HCC. Tsara mariana zany fa ny équipe juridique tao aminay no nanao an'izay fitoriana zay nentin'ny GNZ mba ho fiara-miasa amin'ireo tanora reo ihany koa. Ankoatra izay ilaina ihany koa ny fananganana voamera mpanao fanadiadiana na commission d'enquête eo anivon'ny anteny mera-pirenena ihany. Io dingan'io no hanokatra ny lalana ara-dalàna amin'ny fanenjehana ny filoha teo aloha rehefa vita ireo rehetra ireo dia tsy hisy intsony ny sakana amin'ny fanatanterana ny fisamborana ary azo atao amin'ny mifampiraharaha amin'ny firenena hipetrahany amin'izao fotoana. Amin'io fisamborana io ihany ny fanamafisana dingana arahana amin'izany ny famoahana didy fampisamborana iray sampirenena ny fisavana ary ny fanagiazana ny fananana sy ny kaonty amin'ny banky. Anareo ny fitsarana tsy hoe samborina le olona dia tonga dia tsaraina dia voaka sazy fa misy ny fitsarana dia misy ny fanangonana ny proof dia misy ihany koa ny fienoana nireny olona izay entina naloana fitsarana ireny dia misy koa ny fiarovan-tena izay hoentiny dia mandeha koa ny fanadiadiana isan-karazany ary raha nikasika ny ohatra hoe Marie Michel dia misy raha maromaro hitazomana anazy. Misy any Tsai Christian efa nalefanay any amin'ny Bianco ny fitoriana mikasika ny volamena mivadika vy sy ny vol non autorisé ny fisidinana tsy nahazoana lalana izay nataony zareo ankoatra ny zavatra hafa izay mety hitoriana anazy ka izay zany dia miteny hoe ho an'ny olona
izay manana proof izay manandraha mikasika an'ireo olona le everitsika tondra ny firenena kanefa misy zavatra mety ho nataony teto amin'ny firenena izay manana proof izay manana ataontsika hoe proofn'izany sy ny vavolombelona dia afaka manantona fitsarana ihany koa. Andrasana araka izany ny fivoarany toedra raha. Fa teratany vahiny iray sy malagasy iray no nampidirina amponjavonjo maika vokatry ny fanadiadiana natao mikasika ny raharaha fanakorontana nanokasaina natao teto amin'ny firenena tratra tao anatin'ny fanadiadiana ny resaka ny fampiresana ireo olona voaroiroy ka izany no antony nandraisana izao fanapahan-kevitra izao hoy ny tonimpampanolalalana eo anivon'ny fitsarana ambaratonga voalohany. Aray maso aram-pitsarana kosa ireo tanora GNZ roa dia Dr Karina sy Rija raha ny fanazavana atrany. Narcisy Karazafy tsy mbola avatsara atrany no mitatitra ny antsipriany izay. Natolotra teo anivon'ny fampanoavana fitsarana ambaratonga voalohany Anoso Malitalata 20 aprily 2024 ireo olona voaroiroy tamin'ny fikasana nao hetsika fanakorontanana sy hanimba fananam-panjakana teto Madagasikara araky ny tatitra ofisialy navoaka ny tonimpampanolalalana ataorian'ny fanadiadiana dia nahiditra ponjavonjo maika i Guy Barré miaramila frantsay efa nisotro ronono sy ny kolonely Patrick Arakotomamonjy izay samy ahina ho nandray anjara tamin'ny fikononkononana io hetsika io. Ny fanazavana efa nifandray aritry ny ely izy roalahy ireo napetraka eo ambany fanaraha-mason'ny fitsarana kosa ireo tanora roa avy amin'ny vondrona GNZ dia i Dr Karina sy Rija izay voalaza fa tsy tompokevitra tamin'ny famolavolana tetika fa kosa mpikamba natao anatin'ny tambazotra ny resaka. Fananganana groupe de discussion ao amin'ny WhatsApp izay mitondra ny anarana hoe tolom-piavotan'olombanina izay ny fanakalozan'izy ireo ka nahafana nanomana sy nametraka ireo paikady entina nataterana ireo hetsika izay efa voalaza etsy ambony izay nokasan'izy ireo ho atao ny 17 volana aprily 2024 izay lasa teo. Nandritra ny fanadadiana ihany koa no nahitana fa efa nifandray nandritra ny fotoana ela i Guy Barré sy colonel Patrick Arakotomamonjy ka ny fanarahan'izy ireo tamin'izany dia ity farany no manelanelana sy mikarakara ny famoahana ny vola entina ho aparitaka sy ho zaraina amin'ireo olona rehetra anataterana ireo hetsika rehetra dia ny blackout, ny fanakatsakanana ny fifamoivozana, ny fitariana ny mpitandro filaminana ikomy ary ny fanetanana ny tanora anakorotana. Loham-pampangana maromaro no anenjehana ireo voaroiroy anisan'izany fanaparitahana vaovao tsy marina mety anakorotana ny saim-bahoaka, ny fikasana nimba fananam-panjakana, ny fanafenana olona karohina ara-pitsarana ary ny fidirana anaty fikambanana mpanao ratsy. Hita tao anatin'ny fanadiadiana natao ihany koa ny fikononkononana fizarana vola ho an'ny mpitandro ny filaminana mba hanatanterahana hetsika fikomiana. Marina fa mifandray amin'ny fikasana nao hetsika manerana ny faritra eto Madagasikara tamin'ny 20 aprily 2024 ity raharaha ity. Ny mikasika ny kolonely Patrick Arakotomamonjy kosa dia fantatra fa mbola hiatrika ny fitsarana mpanao famotorana ny tenany amin'ny dingana manaraka. Mikasika ireo tanora GNZ izay voaroiroy ao anatin'ity raharaha ity kosa dia hita araka ny fanadiadiana izay natao fa anisan'ny mpikambana tao anatin'ilay groupe WhatsApp noforonina izy ireo izay nentina anataterana ireo hetsika izay voalaza rehetra etsy ambony. Rehefa vita ny famotorana dia nanapa-kevitra ny mpitsara-panao famotorana fa ampiditra amponjavonjo maika eny amin'ny fonjaben'ny Tsiafa any Guy Barré. Mikasika ny colonel Patrick Arakotomamonjy kosa dia miandra ny fanolorana azy eo anivon'ny mpitsara-panao famotorana. Mahakasika ny Ramanatoanina Karina Soafi sy Andriamalala Rija izay samy mpikambana eo amin'ny vondrona GNZ dia napetraka eo ambany fanaraha-mason'ny fitsarana izy ireo satria na dia hita aza fa misy ny vesatra dia heverina fa tsy ati-donin-kotrika izy ireo fa nampiasaina fotsiny ihany ary natao fitaovana mihitsy aza. Andrasana araka izany ny toy ny raharaha.
Fa makasika ny toniraraha fanafiana teny Ambodiady kosa dia tazomina tao Andromaso eny anivon'ny mpitandro ny filaminana ireo miaramila voaroy amin'ny raharaha fandrobana teny Ambodiady raha ny fanazavana nomeny ny ministry ny fitsarana androany. Mety aharitra andro maromaro ny fanadiadina tsy isy fiangarana ny fampiarana lalàna na dia mpiambina azy teo aloha aza ny iray amin'ireo miaramila ireo hoy fa ny Irso Ernevo teo amin'ny fandraisam-peo ny Narcisse Karazafy Sarsindratsara ny mbola avatsaratrany. Ao anatin'ny fanadiadina tanteraka ny raharaha fandrobana ny tranga teny Ambodiady ny 20 Aprily lasa teo fanafiana mitampiadiana na voaroroy miaramila miisa enina ary nahaverezana vola manodidina ny 70 tapitrisa ariary fantatra fa mpiambina ny ministra ny fitsarana ny iray amin'ireo miaramila ireo saingy nambarany fa tsy tompona ndraikitra amin'ny fihetsiky ny mpiambina azy ny tenany ary taorian'ny fanovana gouvernemanta dia mbola tsy nandray ny asany tamin'ny fomba ofisialy mpiambina azy io ary vinavinaina tokony hiverina asa amin'ny fiandohan'ny volana May ho avy zao raha ny fanamariana. Marina fa ny mpiambina manokana izay anamo zany dia ao anatin'ilay fotoana mbola na suspendu an'zareo nandritry ny fanovanan'ny gouvernemanta iny dia tokony handray asa manomboka 1er May izy dia toa nelanelan'izay izy nanao an'ireny zavatra ireny. Ny zavatra makakana fotsiny dia hoe maninana songadina be mihitsy hoe mpiambina ny ministry ny fitsarana le izy manjary lasa manao mandiso ny vaovao amin'olona sahala amin'ny hoe ministry ny fitsarana ve no nanao iny fa izahay dia tena mandray andraikitra tanteraka amin'ireny mpiara-miasa aminay akaiky kanefa mbola manonao foana reny ary reny no tena tsitsitsiana rotsakazo ary tena mampasarotiny anay ary tsy izaho ihany fa ao anatin'ny fitondrana fanavozana ihany koa. Mitony fikarohana ireo olona voaroroy amin'ny ity raharaha ity ho ihany ny fanazavana tanjona ny hamantarana ny zavan-tranga marina sy ny ahitana ny ambin'ny vola voaromba sy ireo olona hafa mbola karohina. Hitanao rehefa garde à vue ohatran'io dia 48 heures mety renouvelé arakaraka ny enquête izay atao satria tsara marina nisy vola izay norobain'zareo ary ny tanjony mpitory dia indrindra aiza no nametrahany andreo zavatra nangalariny fa tsy hoe maika fotsiny andeha hitondrana anazy amin'ny fitsarana tsy maintsy misy fanadiadiana dia rehefa mandeha ny déferment dia mandeha any amin'ny juge d'instruction satria raha tsy diso dia misy olona mbola tadiavina koa ny sasany amin'ireny dia any izany farafahakeliny 7 volana miampy 9 bolana miampy 7 bolana dia izay vao hotsaraina ary raha ohatra moa ka hita eo anelanelan'izay fa feno fepetra fana mitsaran-draraha dia ho voasazy zareo fa ny zavatra sura tsisy traitement de faveur ao an'ireny olo ireny. Mbola tsy voafaritra kosa satria toy ny fotoana natanterahana ny fitsarana ireo olona ireo ho ihany ny tahiry ny fitomboka sepanjakana no mafisiny fa tsy isy fiangarana ny fampiarana ny sazy ary ho mafimafy kokoa ary zany ho an'ireo akaiky ny mpitondra. Fa teboka ray amin'ireo 10 nangatan'ireo mpandrarany fonja sisa no tsy voavaly atreto raha ny fanazavany ny ministry ny fitsarana. Tsy mafeno ny fenitra takina kosa ny fonja vaovao ao Tomasina ka mitaky fanarenana maika ireo mpandrarany fonja ao antoerana manoloana ny olana ara-pitaovana sy ny kalitaon'ny fanorenana nataon'ny fitondrana teo aloha izay hita fa tena ratsy tokoa. Nisy moa androany ny fametrahana galona sy famindram-pitantanana teo amin'ny manam-pahefana ambony eo anivony fandrarana ny fonja. Narcisse Karazafy sy mbola avatsaratrany no mitatitra ny antsipriana izay. Tsy mifanaraka amin'ny fenitra takina ny fonja vaovao ho heverina ho manara-penitra ao Tomasina raha ny fitarainana ireo mpandrarany fonja mampiaya tsy manaraka ny mahafototra avitrasa moderna sy hamonjana olona na ny fitaovana nampiasaina na ny kalitaon'ny fanorenana hoy ny fanamafisana rehefa misy anefa ny fahavakisany fonja na olana ara-piarovana vokatry ny fahalemena ara-teknika dia ireo mpandrarany fonja trany no voasasy sy atao tompona ndraikitra voalohany. Manoloana izany dia mitaky ny anarenana maika ny fonja vaovao Tomasina ny mpandrarany fonja. Eo ihany koa ireny foto-drafitrasa raha tsy tenitsika amin'ireny foto-drafitrasa ratsy misy ara lazaina fa tsara nefa ratsy izay zao vao ohatra fotsiny tao Moramanga reny ao tonga dia misy an'izany hoe parpaing vide zany anarany any foto-drafitrasa vaovao fa na vazakoho fotsiny ary efa manimba ilay foto-drafitrasa nefa lazaina manara-penitra ny tena loza amin'ireny zavatra zany matetika rehefa misy ny incident dia izahay foana tratra farany ka izay anisany
antsoavo nataondreo namana teo imasonay tao nandritran'le fidinana tany hoe mpitaho amin'ny tompona andraikitra mahefa amin'ny ramatoa minisitra sy ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana zao fa ratsy ny fotodrafitrasa ka tompony andray mesure d'accompagnement izareo raha ohatra misy fanapahan-kevitra ho raisina manoloana ny incident misy eny anivon'ny fonja fa tsy sanatriavana faly amony mpiasa fosiny fa tsy mijery ny tena zavatra misy eny anivon'ireny fonja reo. Teboka folo no notakiany mpandrarany fonja nandritra ny tolona nataony ny fametrahana ny sekretera mpanjakana iadidin'ny fandrarany fonja ihany no sisa tsy voavaly hatreto ho ny ministry ny fitsarana tsy ampy na ny mpandrarany fonja na ny prakitra raha na ny mpitsara eo anivon'ny fitsarana ezaka tao arak'izany ny fampidirana mpianatra amin'ireo sehatra ireo misy ihany koa ny fampiofanana omena ireo efa misehatra amin'ny asa hoy ny fanazavana. Zavatra folo no notakiany zareo tamin'izany fotoana dia amin'izao tsika miteny izao efa tanterahana daholo ny anankisivy satria resaka fandaminana anatiny ao anatiny fiara-miasa amin'ny fitsarana sy ny fandrarana fonja izay ao anatin'ny fitsarana ihany koa. Ny farany izay nangatany zareo dia ny ametrahana secrétariat d'État pour l'administration pénitentiaire iny zany sisa no tsy tanteraka satria mbola tsy ao anatin'ny rafitra izay misy ary mbola tsy afaka nanovana izay organigramme gouvernement izay ny fitondram-panjakana dia mbola tsy afaka tanteraka. Tena tsy mahenika satria misy fonja sasany izay be olona dia mila mpandraraha maromaro ihany koa dia miezaka izahay manao recrutement foana ary miezaka ihany koa manao fanofanana an'izay eo. No tanterahana teto amin'ny kianjany bare Mahamasina Androany ny lanonana ara-panjakana sy ara-miaramila amin'ny famindram-pibaikona teo amin'ny fitantanana ambony eo anivon'ny fandrarahany fonja nandray ny toerany Tale Jeneraly vaovao Ira Manuel na Ernirina Roger ny solo an'i Ramatoa Volazara Mohamed Sakina teo koa ny famindram-pibaikona teo amin'ny taleparitra Analamanga ny inspecteur Ranefson Olivier nandimby ny inspecteur Noël Bertin nisy ihany koa ny fametrahana galona ho an'ireo inspecteur généraux niakatra grady ho mariky ny fankasitrahana sy ny fanamafisana ny andraikitra izy ireo eo anivon'ny fandrarana ny fonja ary nofaranana tamin'ny matso lehibe naneo ny firindrana sy ny fahavonona ny mpandrarany fonja zany. Tontolon'ny politika ho resabe fotsiny ny filazana fa fanavozana ratsy mametraka drafitra mazava irosona amin'izany ny vahoaka malagasy hoy Serge Zafmaovo. Tsy mahagaga ny antso sy ny tsy fitovi-kevitra misy amin'izao fotoana satria zary anjorombala ny tena paikady irosona amin'ny fampiresahany samy malagasy hoy ity mpandinika raharam-pirenena ity. Betsaka ireo tokony mbola andalo eo anatrehan'ny fitsarana amin'izao fotoana fanavozana izao ary isan'izany ireo mpikambana eo anivon'ny fitsarana avo momba ny lalam-pandrenana hoy hatrany ny faneho-kevitra. Rindra tsara ny tahiriny aina no hitaterana zay vaovao izay. Tsy misy afa-tsy ny fanaovana fifanarahana politika iombonana ekeny akamaroany mpisehatra politika izany hoe antoko politika, mpitondra, mpanohitra ireo vondrana samihafa no vaolana ilaminan'ny firenena araka ny tanjona nakinina amin'izao fanjakana fanavozana izao hoy Serge Zafmaovo. Mivily lalana amin'ny fifanarahana nankininy vahoaka taminy anefa ny fihetsiky ny mpitondra satria mihevy tena ho mpitondra vaofidim-bahoaka hoy ihany ity mpandinika raharam-pirenena. Ankoatr'izay tsy tokony hafamaina fa andalo eo anatrehan'ny fitsarana ireo mpikambana eo anivon'ny fitsarana avo momba ny lalam-pandrenana na ny HCC malona ireo fantikandalana ny tranga teto amintsika. Ahoana ny mpitsara nanome fizakana zoam-pirenena malagasy ny filoha teo aloha ka nahafahany rotsaka hofidiana tamin'ny fifidianana filoha-pirenena farany teo nefa olona mizaka zoam-pirenena hafa. Inona no nahatonga ireo solombavam-bahoaka manaiky atao fitaovana namotehana ny fiainam-bahoaka ka nandaniana volam-bahoaka tsy nitondra soa tamin'ireo tetikasa maro tamin'ny fitondrana teo aloha hoy hatrany ity mpanao politika ity nametra-panontaniana. Le consensuel le olana manko mody lazaina foana le filoha teo aloha. Le filoha teo aloha efa vazaha, efa frantsay iny, efa hany iny. Mazava tsara ny code de nationalité atsika efa hany iny. Fa zany teny hoe fa mahona moa magistrat natonga azy afaka nanao an'iny tsy migadra. Fa ahoana moa io haute cour constitutionnelle io izay nanaiky ny fidirana tao anaty fifidianana mbola eo reo. Zany daholo anie le olana. Ka mitombona mihitsy ny ataon'ny tanora GNZ hoe raha vao aloha reo rafitra reo.
ao anatin'izany anie ny assemblée nationale sy ny karazany ao anatin'le fanakorotanana ny firenena nisy teto hoe iza mmpanakorotana firenena teto de io assemblée nationale io, iza mmpanakorotana firenena teto de io CNI io, de io HCC io, zany daholo le olona normal raha mangataka ny olona hoe raha vao an'ireo, zany daholo le olana hoe so mbola hiandro korotana inona ataoko ty ao anie misy spécialiste fanogana-panjakana ary mila tsarainy reo olona reo satria mpanakorotana firenena zany le izy ka raha misy tany-tandalana eto de aleo jerevantsika zany fanovana rafitra hatreny fotony ny hoe fanavozana hoy ihany ity mpanao politika tsy ho tanteraka nefa izany raha tsy miainga amin'ny fandravana ireo androm-panjakana tsy nahitam-bokany teo amin'ny fiainam-bahoaka manamafy moa isery zazafy mahova fa mitombona ny fitakiny ireo tanora GNZ. Mahakasika ny fifandraisany Madagasikara amin'ny any ivelany kosa indray firenena dimy Frantsa, Suisse, Afrika Atsimo, Ethiopia, Maroc no nanindreny Madagasikara maso ivoho ary nankatoaviny ireo firenena ireo olona natolotry ny fanjakana malagasy tanjona ny fanamafisana ny fifandraisana sy ny fiaraha-miasa amin'ny Madagasikara. Rabe Maefa Michel no maso ivony Madagasikara ao Frantsa randrana arso ho an'ny Confédération Suisse sady solotena eo anivo ny firenena mikambana paraina Auguste ho an'ny Republikan'ny Ethiopie ary solotena maharitra eo anivo ny vondrana afrikanina sy ny voamera ara-toekarena ny firenena mikambana ho an'ny Afrika. Ratovondraona Joary no voatendry ho an'ny Maroc toavy naralambo mahay kosa ho an'ny Republikan'ny Afrika Atsimo. Ankoatr'ireo voatendry hotalemsana ny serasera eo anivon'ny primature nandritra ny filan-kevitry ny ministra omaly talata fa 20 ny volana aprily ihany koa Irasolo Fuarjon miary efa nisana ny andraikitra mahasekretera generaly teo anivon'ny ministera ny serasera sy ny kolotsaina ankehitriny nandritra ny 10 volana ny tenany. Vaovao fatanteraka tetikasa hanampitosika ny faritra atsimony nosy ny Pacte Vert nampafantara tamin'ny fomba ofisialy androany ny tetikasa izay isany mahavoakasika manokana ny faritra atsimony Madagasikara. Nandritra ity fotoana ity no nilazany ny ministry ny fambolena sy ny fahaleovantena ara-tsakafo fa ho isan'ny ivom-pamokarana hanampitosika ny toekarena ny faritra atsimo manoloana ity tetikasa ity. Ny AFD, ny GZ ary ny KFW no mamatsy vola ity tetikasa ity. Rindra tsara ny tahirinaina no hitaterana izay vaovao izay. Mikendry anandrosy anosy voatsokazo faritra marefo manoloana ny fiantraikany fiovavan'ny toetrandro ny tetikasa Pacte Vert araka ny anarany ampiroborobo ny fambolena maharitra ny fitantanana andrano ny fiarovana ny ala ary ny fanoanana ny toekarena iny ifotony ao amin'ireo faritra roa ireo ny tetikasa Pacte Vert izay manana tanjona mazava. Tsy tokony ho faritra hiaran'ny krizy ara-tsakafo intsondry ny tapany atsimo fa lasa faritra mamokatra sy manampy amin'ny fampandrosoana ny firenena. Tsy zavatra tokony ho jerena tsirairay ny fitandronan'ny tontolo iainana sy ny famokarana fa tsy maintsy jerena miaraka izy ireo. Izany hoe ny fitandronan'ny tontolo iainana no antoka ahafahana manatsara ny famokarana ary ny fananany ponina sy ny vahoaka sakafo sy fahavitany zareo ny famokarana tsara ihany koa nefany dia antoka ihany koa tsy animbana ny tontolo iainana. Ka zavatra anankiroa tsy maintsy jerena miaraka zany izy roa ireo. Mitentina eo amin'ny ray sy 500 tapitrisa euro ny fanoanana amin'ny ankapobeny izay amatsina tetikasa manodidina ny 20 manerana any Madagasikara. Ny telo amin'ny 70 faingo 5 tapitrisa euro amin'ny famatsimbola io dia atokana ho an'ny faritra atsimo. Que le Pacte Vert avec d'autres initiatives qui viennent en soutien du Pacte Vert, notamment pour la jeunesse. Nous parlons d'un projet ici qui fait 5 000 milliards d'ariars. 5 000 milliards d'ariars. 1 milliard d'euros. Donc je pense que ça témoigne aussi de la place que représentent les partenaires ici mentionnés, la France, l'Allemagne, l'Union européenne, les agences des Nations Unies, mais aussi les autres partenaires, l'AFD, la KFW et la GIZ. Ça, ce sont des partenaires qui amènent parfois avec moins de visibilité, parce que le travail se fait dans les régions, mais qui amènent quand même un soutien majeur à Madagascar, avec beaucoup de modestie, parce que nous travaillons sur le terrain
de façon qui n'est pas toujours très visible, mais qui est ressentie par les populations. Ny gouvernemanta malagasy no mitarika ny fanatanterana tetika asa raha toka manoana sy manaraka izany amin'ny fomba mirindra ireo mpiara-miombonantoka iraisam-pirenena raha ny fanazavana atrany ny vondrona européane sy ireo mpiara-miombonantoka ara-teknika toy ny AFD, ny ZZ ary ny KFW no mamatsy arabola ny tetikasa pacte vert. Iompana amin'ny vokatra azo refesina sy mivaingana ho an'ny vahoaka malagasy ity tetikasa ity, hoy ny ministry ny toe-karena sy ny fitantanam-bola. Fa ilaina fahaizana sy ny fahaizana ny fampiasana tambazotra serasera sy ny fanaparitahana vaovao eny anivony ireny sehatra ireny. Miantoka betsaka ny fahalalana maneho hevitra sy ny fahaizana mamakafaka ary mamantatra vaovao diso sy marina ny fampiasana izany. Ilaina araka izany ny fananana toe-tsaina mitsikera tsy mino be fahatany izay zaraina eo anivony tambazotra isoroana izay fiparitahany vaovao diso izay. Naritsisy karazafy sy mbola avatsara no nanao ny fanadiadiana. Mitombo isy ireo vaovao diso sy ny ninanodisona ny paritaka eny anivony tambazotra serasera ka mahatonga fisavorovorona ho an'ny olom-pirenena ny fanavahana ny marina sy ny diso mety isy fetraka ny vantana amin'ny fanapahan-kevitra ray sy ny tsirairay ny fampitam-baovao hitany eny anivony tambazotra satria miankina betsaka amin'ny vaovao raisiny sy inony zany. Nisy androany master class natokana ho an'ireo mpianatry ny université ao anatin'ny fanamariana ny andro maneran-tany ho an'ny fahalalahana ny asa fanaovan-gazety ny fantoka indrindra tamin'ny mahazava-dehibe ny fact check-in na ny fanamarinam-baovao izay heverina ho fitaovana fototra hiadiana amin'ny fiparitahany vaovao diso. Tsika zany tsika olombelona matetika zany arakaraka ny vaovao azontsika ny andrasantsika ny décision amin'ny fiainantsika. Raha sanatria zany ka hoe vaovao diso no azontsika dia mety décision mety misy fiantraikany ratsy amin'ny fiainantsika, décision ho raisintsika mety miatra manaina mihitsy azy zany. Ary izay no tena ilaivana ny ilay fact check-in satria mila zany ilay fact check-in tsy resaka fotsiny hoe manamarina vaovao hoe diso ve sa marina fa ny fact check-in tena baziny esprit critique zany hoe na ho ana mpanao gazety io zany efa tokony manana anazy hoe tena naturellement satria izay ny asany fa na ho an'ny olon-tsotra koa tokony manana an'izay esprit critique zay surtout isika amin'izao miaina anatin'ny tambazotra serasera izay feno fitobahan'ny vaovao dia mampianatra hoe ahoana ny fomba atao manoloana ny vaovao anankiray, inona avy ny tokony fanontaniana mipetraka ao anatin'ny lotony izay vao mino vaovao anankiray. Misy karazany telo ny vaovao diso, ny mésinformation, vaovao diso zaraina, saingy tsy nisy finiavana ratsy tamin'ny fizarana azy, ny malinformation, vaovao marina, fahampahany ihany no navoaka ary ahodikodina ny fomba fizarana azy, ary ny désinformation izay vaovao diso tanteraka ny nina aparitaka, samy loza mitatao ho an'ny kalitaon'ny vaovao sy ny fahalalahany be sy ny maro misitraka vaovao marina ireo. Noho izany, ilaina ny fitandremana sy ny fanabeazana andrehetra amin'ny fanaparitahana sy ny fandraisana vaovao. Raha sahivana kely moa zany le mésinformation, désinformation, malinformation dia sokajiny ireo vaovao diso. Mésinformation izy raha vao ohatra hoe misy vaovao anankiray izay inon'le olona le izy fa ny zarainy zany tsy manana mauvaise intention izy fa nizaran'le izy akitsy-po. Raha ohatra ndraika hoe malinformation le izy dia vaovao mety hoe marina amin'ny ampahany fa nisy vohodikodina le vaovao ary désinformation izy tena hoe information tena minina no disoina mihitsy. Na malinformation na mésinformation na désinformation dia mety miteraka voka-dratsy avokoa. Ilaina ny fananana saina mitsikera na ny esprit critique tsy ho an'ny mpanao gazety ihany fa ho an'ny mpampiasa ny tambazotra rehetra ihany koa ahafahana madanjalanja sy manamarina ny loharanom-baovao mialohan'ny izarana azy ny fananana izay esprit critique izay raha ny fanazavana. Fa vaovao avy any amin'ny faritry Sava kosa dia miainga eny fotony fanapahan-kevitra mikasika ny setra ny lavanila ka izany no antony ahatongavany filohan'ny fanavoazana any Antalaha mba tsy andraisana fanapahan-kevitra ambony latabatra. Niona tamin'ny mpandrara eo amin'ny setra ny lavanila ny tenany sy ny délégation notariny androany. Isan'ireo asa vita tao anatin'ny foiezaka ny fanafoanana ny ampimamba fantatra fa raha 90 no nahazo fahazahoan-dalana taloha dia efa nahatratra 427 izany amin'izao fotoana izao, hoy ny ministry ny varotra sy ny fanjifana.
tsy mbola misy mpamboly vanila nahazo fahazahoan-dalana anondran'izany teto amin'ny faritra Sava raha tsy tamin'izao fitondrana fanavozana izao, hoy ny filohan'ny kooperativa ny mpamboly vanila. Ny mpanondrana sy ny mpanangona ihany no nahazo alalana anondrana lavanila hatramin'izay, ary olom-bitiany no afaka nanao izany. Nosokafana ho an'ny fanondrana lavanila koa ny serana tsampotelo aty amin'ny tapany avaratry Madagasikara dia Voemara, Antsiranana ary Nosbe. Nofonana ihany koa ilay $4 isaky ny kilao nolaniny CNV. Ity farany moa dia fantatra fa novaina ho Alliance pour la ville vanille de Madagascar ary nomena lanja bebe kokoa ny sehatra tsy miankina ary ny mpamboly. Ialana amin'ny kolikoly no antony nanokafana ity sehatry ny lavanille ity satria raha vitsy ny fahazahoan-dalana dia miteraka kolikoly izany, hoy ny filohan'ny fanavojana ny kolonely Randrianirina Mikael. Fa everina ho setra fototra amin'ny fanabeazana mahaolona sy mampiroborobo ny teny malagasy ny RNM ka ny fanamafisana ny fahalalan'ny vahoaka ny zosy adidy atao amin'ny laharam-pahamehana entina ananganana fiarahamonina tompon'andraikitra sy akaiky ny fanjakana ao anatin'ny fankalazana ny 5 taona ny RNM. Notoloran'ny ministry ny serasera sy ny kolotsaina Gasikara Fensoa Poatsatroka manokana ireo tapaporoana sy Satsimay namelona ny Radio Nationale Malagasy RNM androany nandritra ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny 5 taona nyity onjapeo ity teny Antaninarenina. Maroboninahitra ambony indrindra izany mihoatra noho ny maripakasitrahana mahazatra ary natao ho fahatsiarovana ho an'ny taranaka ho avy ny fandraisana anjara lehibe vitan'ny mpiasa tamin'ny fananganana sy fitazonana ny RNM mbola mijoro hatramin'izao, hoy ny fanamariana. Fa taorian'ny antso nataony reponina mivezivezy eny amin'ny lalan'ny Gamo miditra ny soavim-bahoaka momba ny tsy fandriam-pahalemana dia nifampiresaka ny teo anivon'ny fokotany sy ny tompon'ilay toerana fiafenan'ireo mpanao ratsy. Isan'ny vahaolana noraisina ny fanadiovana sy fanesorana ireo lobolobo firenjola ankoatra ny fampafantarana ny teo anivon'ny polisy pirenena teny amin'ny boriboritany fahatelo sy boriboritany fahavalo an'ny polisy pirenena. Ny antsiprian'izay eo amin'ny rindratsary ny tahiriny aina. Tsy atoandro, tsy alina hoy ireo mponina, misy foana ireo lasibatry ny fanendahana amin'ity lalana eto soavim-bahoaka ity. Manahirana ny mandeha maraina be, mampatahotra ny mody ariva ary mbola mampanahy ihany koa ny mody amin'ny atoandro, indrindra fa rehefa somary mangina iny ny tanàna. Raha ny fanadihadihana natao dia efa maro no lasibatry ny sito mahery sy ny fanendahana teto amin'ity toerana ity. Le jiro tapaka mo ny potoko misy sasany misy jiro, misy sasany tsisy jiro. Lobolobo ihany koa mbola betsaka ny lobolobo zany miaraka amin'le fako dia miafina any le jirola le mpanendaka sisy. Efa miezaka ihany ny pokotany manao andrimasom-pokon'olona fa mbola tsy ampy le ezaka atao. Tsy ampy satria isaky ny hariva ihany misy andrimaso rehefa amin'ny alina manomboka folo fa aorianan'izay dia tsisy fanampy raha miantso le faminana taray. Dia amin'ity lalana ity dia fanendaka be rehefa maraina be. Dia le ariana le fidinana le mpanatsy koa eo koa tena matahorana be rehefa le après-midi indray eo. Ny anay fepetra raisinay moa dia rehefa misy olona mandeha dia miaraka amin'ireny izay. Nivadika faritra mena amin'ny tsy fandriam-pahalemana ny lalana miditra eto amin'ny Gamo ho an'ny soavim-bahoaka. Vao tsy ela akory izay, nisy tovolahy voadaroka tamin'ny vato teto, ka sady naratra no voaendaka ary ny maraina voahitany olona. Nilaza kosa ny lehibe pokotany fa isan'ny olana amin'ny toerana io ny mahatany olona manokana azy, be lobolobo ka lasa fieren'ireo mpanao ratsy, hoy ny fanamafisana. Fa misy mitoraka eo amin'ny aksa ambony Gamo mankaty soavim-bahoaka. Itona dia teneny mazava fa iny tany iny dia amin'ny tany katolika izy iny. Any hoe tany privé zany iny, lalana privé iny lalana iny. Rehefa misy foana fifampiresahana amin'ny tompotany mahakasika ny anadiovana an'ireny aksa ireny. Ny fokotany manokana dia efa nisy foana nanadio teo. Izay tsy maintsy nanazava indray moa izay hoe fokotany manadio fa heverin'ny olona fa olona angala-tany.
efa nanazava zay tamin'izany fa lavalava indray moa izao le ataontsika hoe lobolobo dia misy any trano iny ary an'iny ihany ho fandraisana andraikitra dia efa fampiresaka izahay sy iny koa izy ny proviseur lycée technique aloha maika miara-miasa zay milalà ahafahana mandefa olona nadio any amin'ny toerana iny ahafahana misotoka an'izay tsy fandriampahaleminy izay. Ny fampiresahana manoloana ny olana mitranga mampitaraina ireo mponina moa ny polisy eo anivo ny boriboritany fahavalo sy boriboritany fahatelo hoy ny fanazavana. Efa nisy ihany koa ny fampiresahana tamin'ny tompon'ny toerana mba hanadiovana ireo lobolobo ireo izay iaraha mientana amin'ny fokontany raha ny fanazavana atrandy. Fafamatsimbola mitetina $100 ho an'ny tetikasa fitaterana sy logisialy no nekeny banky iray isam-pirenena mikendry ny anatsarana ny fahombiazan'ny asa ny fiarovana ary ny faharitan'ny fotodrafitrasa manoloana ny fiovaovan'ny toetrandro indrindra amin'ireo lalandra ara-toekarena lehibe manerana ny Madagasikara. Ity famatsimbola ity raha ny fanazavana. Raha ny fantatra dia atokana amin'ny fanarinana ny lalamby mampitoy any Antananarivo sy ny morontsiraka Antsinanana hatrany amin'ny Seranan-tsambony Tomasina ny ampahany betsaka amin'ity famatsimbola ity. Lalamby mirefy 1,700 km no asimpanavozana sy atsaraina mba anamorana ny fitaterana entana sy fivezivezen'ny olona. Ampiroborobo ny fanakalozana ara-toekarena sy anatsarana ny fifandraisana eo amin'ireo faritra samihafa sady anamafy ny faharetan'ny fotodrafitrasa manoloana ireo loza sy ny fiovaovan'ny toetrandro ity tetikasa ity. Ankoatra izay dia fantatra fa vita io maraina io ny famindra-pahefana teo amin'ny tale generaly misana ny fitaterana antanety vaovao Désiré Ranarisoa sy tale generaly ity departemanta ity teo aloha. Vaovao avy amin'ny commune Antananarivo renivohitra kosa indray anatsarana ny filaminana ny fifamoivoizana sy arovana ireo mpampiasa ny lalana dia napetraka ny fandaharam-potoana azahoan'ny sarety taritanana sy ireo kalesy mivezivezy eto an-drenivohitra Antananarivo. Araka ny fepetra dia mahazo mivezivezy ireo fitaovam-pitaterana ireo mialohany amin'ny 7 ora maraina. Afaka miasa koa izy ireo eo anelanelany amin'ny 10 ora maraina ka hatramin'ny 12 ora antoandro. Amin'ny tolakandro kosa dia voafetra amin'ny 2 ora ka hatramin'ny 4 ora izany ary afaka miverina mivezivezy indray aorininy amin'ny 1 ora hariva. Voarara tanteraka ny fivezivezen'ny sarety sy ny kalesa ivelan'ireo ora voatondra ireo. Misy ny sazy miantra amin'ireo tsy manaraka izany fepetra izany raha ny fampitam-baovao. Natao indrindra ampihenana ny fitohanan'ny fifamoivoizana sy isoroana ny loza mety hitranga eny an-dalana izao fepetra izao indrindra amin'ireo ora tena be mpampiasan'ny lalana raha ny fanazavana. Manentana andrehetra ny tompony andraikitra mba hanajay izany ho tombotsoan'ny be sy ny maro sy ho fanatsarana ny fiainana andavanandro eto an-drenivohitra. Maresaka avy any ivelany niverina ny seho ampahy be maso ho malitalata i Assimi Goïta filoha tetezamita ao Mali rehefa tsy hita sy tsy re nandritra ny atelona. Tsy nahitana teny ny tenany nandritra ny ady nisy tao Mali ny sabotsy lasa teo. Tao anatin'ny fiainana niaraka tamin'ny maso ivony Rosia sy ireo miaramila rosianina sasantsasany no nahitana azy niverina nanao ny asany. Ny antsipriana izay eo amin'ny rindra-tsary ny tahiriny any. Taorin'ny fifandonana nisy tao Mali ny sabotsy lasa teo nahafatesan'ny ministry ny fiarovam-pirenena malianina Sadio Camara ary nahatrarana olona maro dia nipoitra indray ny filohan'ny tetezamita malianina Assimi Goïta izay tsy hita sy tsy refeo nandritra ny zavanseho tao Mali ny farany herinandro lasa teo. Tao anatin'ny fionana teny amin'ny lapan'ny Koloba ny arahana tamin'ny maso ivony Rosiana Igor Gromyko sy ireo miaramila Rosianina sasany no nahitana azy ka nandraisany indray ny asany taoriny ny andro maromaro tsy nahitana azy. Manambara ny fiaraha-miasa eo amin'ny Rosia sy Mali izao fionana eo amin'ny rotonta izao hoy ny filohan'ny tetezamita Assimi Goïta. Ny fantoka tamin'ny toedrara ara-piarovana sy ny fiaraha-miasa ara-tafika ny resaka nandritra io fionana io. Namafy ny fanohanany any Mali ny ambasadorny Rosia indrindra manoloana ny ady amin'ny fampiororoana. Etsy andany nanao fanambarana ny mpitorateny ny Binta Diarra ny amin'ny anakatonana an-drenivohitra sy ny tanàna ny Gaïti mandra-pahatonga ny lamina vaovao. Nilaza moa ireo mpiaradia Rosianina fa mivondrona ireo pioko sy ireo jidaista ka mbola ho satra ny toedrara ao Mali. Tsy nanome fanampanazavana ny amin'izay toingy sy ny momba ireo parlimitera ny Rosianina. Raha mahakasika ny Afrika Corps indray dia raha miankina amin'ny ministeran'ny fiarovam-pirenena
ka any tokony ametraka fanontaniana mahakasika izany, hoy ny mpitondra tenyny Kremlin Dimitri. Izay nanamarika fa zava-dehibe ny fametrana ny fandriam-pahalemana sy ny fitoniana ao Mali. Raha ny eo amin'ny lafiny ara-miaramila araka ny loharanom-baovao taorinina votsitra ny tanàna ny Kidal teo ampelatana ny tafika miaramila lasa ny jihad islamika dia nandao ireo toerana ny tanany ao amin'ny faritry Gao ny tafika maliana. Ny homme crocodile sy ny nosy kely iray rakotra bibilava ireo indray no afakelo entina aminao amin'ity androany ity. Fomba nentim-paharazana iray ao Papouasie Nouvelle-Guinée indrindra ny amin'ny faritra manodidina ny reniranon'ny Sepik ny homme crocodile natao ho an'ny zazalahy eo anelanelany 12 ka hatramin'ny 15 taona hiditra amin'ny fahatany norana arakaraky ny fomba ny foko tsirairay ny homme crocodile izay mifototra amin'ny hoe sacrification izany hoe sokirina sy ratraina ny hoditra indrindra amin'ny lamosina ka atao mitovy endrika amin'ny odim-boay. Atao amin'ny toerana masina iray antsoina hoe Maison des Esprits ity fombafomba ity ary matetika ireo zokiolona na ireo mpahay fombafomba no manatanteraka izany amin'ny alalan'ny fitaovana nentim-paharazana maranitra toy ny lama na ny akorandrika avela ho sitrana eo ny ratra ka mamela soritra maharitra eo amin'ny hoditra everina ho mariky ny herim-po ny fahasahiana ary ny famatorana ireo soratra tavela ary maneho ny fifandraisana aram-panahy amin'ny voay izay everina ho biby masina sy razambeny raha ny finoana izy ireo. Nosy kely iray ao Sao Paulo ao Brésil ny Île Serpent 770 hektara ity nosy kely iray ity izay fantatra fa iray amin'ireo toerana mampidi-doza indrindra eto an-tany noho ny fisian'ireo bibilava marobe ao aminy. Anisan'ny bibilava hita ao ny Jararaca Iloa izay karazana bibilava tsy fahita any ankafa. Efa misy amanarivon'ireo bibilava ao amin'ity nosy ity mandratra ary mety hitraika amin'ny fahafatesana ny kaikitry ny bibilava raha tsy voatsabo ara-potoana ny tsy fisian'ny piremby sy ny fitokanana ilay nosy nandritra ny anarivo taonany no nampitombo be ny isan'ny bibilava tao amin'ity nosy ity. Voarara tanteraka ho an'ny besin'ny maro ny fidirana amin'ny nosy ity araka ny fanapahan-kevitry ny manam-pahefana breziliana mba hiarovana ny ain'ny tsirairay. Vitsy ihany koa ny mpahay siansa sy ny mpikaroka mahazo alalana hiditra ao anatin'ity nosy rakotra bibilava ity. Tapitra ny fampalalam-baovaontsika tompoko lasy sy tompoko vavy mankasitraka anona naraka izany ny hatramin'ny farany isorantrany ny teknisiana sy ny namana mpanao gazety nahafahana nanatontosa izao fampalalam-baovao izao. Mametraka ny soava tsara veloma tompoko.